Itomo amintsika manankarivany ny fahalalanatsara'Andriamanitra raitsika sy Jesu Kristy ilay tiantsika amin'ny fitiavana tsy mety leva. Amen. Sotranao zay raha eo no ny amin'ity andro alakamisy 17 Marsy 2024 ity zay itenenanao anay indray a Andriamanitra vidanao. Koa manome zanay tompo ny hery sy ny fahavononana anaovanay ny sitraponao amin'ny tontolo andro ity. Mitary lalanay amin'ny alalan'ny teninao ny teninao fahazavana sy faniny tombotray. Mitenenanao tompo fa mangetretanao ny fananay. Sotra Jesosy. Amen. Ny Mika 3:7 no anjara mofinaina ho antsika amin'ity andro alakamisy 17 Marsa 2024 ity. Mika 3:7-7 vakito zao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ahoy zao: masina ianareo minolo Jakob, tsy ianareo mpanapaka ny taranak'Israely, tsy anjara rahanareo va ny alalany rariny, dia ianareo zay makalany tsara ka tiany ratsy, zay manendaka ny hoditry ny olona sy nofony amin'ny taonany, eny ianareo zay omana ny nofony kokoa sady manendaka ny hodiny ary makivaky ny taonany dia mitety azy toy ny atao ambilany izy ary toy ny hena ao anatin'ny fandroakely. Amin'izany dia taraina amin'ny Jehova izy nefa tsy ho henony, anafina ny tavany aminy amin'izany androany izy araka ny faratsiny nataon'ireo. Zao no lazainy Ray Masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, miteninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ny bokin'ny Mika riavana dia mampiariary ny tsy fahamarinana sy ny tsy firinarany sitsiny univon'ny fiarahamonina. Ary ny mahatonga izany dia ireo mpanapaka ny Israely sy ny lony Jakob. Raha tika miteny hafa dia ny mpitondra tamin'izany fotoana izany. Zao ny voalaza eto amin'ny Mika hoe: ianareo mpanapaka ny taranak'Israely, lony Jakob, tsy anjara rarahanareo va ny alalany rariny, ianareo zay makala ny tsara ka tiany ratsy, zay manendaka ny hoditry ny olona. Tena manjakazaka amin'ny vahoaka entiny reto mpitondry reto, ary zay manao kely tsy mamamindro ho ny fitenitsika malagasy. Eo anatrehan'izany dia tsy antran'ireo mpitondry ireo Jehova, satria taka any amin'ny Jehova ny fitarainany ireo olony zay mijaly je mijaly ireo. Amin'izany dia taraina amin'ny Jehova ireo mpitondry ireo, nefa tsy henon'Andriamanitra, anafina tavany aminy izy amin'izany androany araka ny fanaratsiny nataony. Mafy riavana raha tonga amiko sy tonga aminao zany toe-javatra zany, ka mampitodika sy mampitodika anao ao amin'ilay Andriamanitra velona zay efa niteny hoe: na dia tahaka ny jaka aza amin'ny fotanareo dia ataoko fotsy tahaka ny olam-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia tahaka ny olono vononondro fotsy. Avy fandaharitsika tao amin'ny tompo izao anatinazy, ianao koa anatinazy. Indrindra isika mpitondro zay mampitondra fijaliana sy fahoriana ho an'ny vahoaka. Raha malala nge zao ny fahaseranana mahazo ny olona, tena kely tsy mamindro mihitsy ny olona, tena matatry fahaseranana ny vahoaka malagasy. Koa amin'ity andro amin'ity, miantso ny mpanapaka ny firenena sy ny olon'ny firenena eto Madagasikara mba mitodika amin'Andriamanitra, mba hanao ny rariny tena antondrara sy ampanjaka ny hitsiny. Fa raha zany nataontsika
dia tsy tazapotsiny Andriamanitra fa hiasa ka tatehaka ny teniny hoe sambatra amin'ny firenena tsy manana ny Jehovah Andriamanitra. Koa mbola raha tsy mirehitra amintsika fahatezeran'Andriamanitra, okizitsika iverina amin'ny tompo fa ny tompoka teo tsy mandahtsika satria tsy avy antso ny marina izy fa ny mpanota mahibevaka. Koa miverena amin'ny tompo fo amin'ny no anatsika fiavozana sy fanavozana sady izy irery ihany no mahay manova ny fovatontsika sy ny fiainatsika hanana fiainam-baovao. Satria Jesosy Kristy tsy avy hanametraka an'izao tontolo izao fa monjy an'izao tontolo izao ko nohon'i Jesosy Kristy tompo dia vonjena ianao sy ny ankonanao. Amen. Misaotranao zay raha io fa teny vatana taminay indray ianao ary nampatsiaro sy nampiariary aminay fa tsy zakanao ny faratsiny. Koa ny fona re zay mamelany elokay diovy re zay sasao zay manomboka any amin'ny mpona ambony indrindra ka hatramin'ny ambany indrindra. Avozy ny firenenay tompo fa latsaka lalinao anatin'ny faratsiana sy izao tsy fahamarinana mameno ny firenenay izao. Iza no anafaka anay amin'ny tenan'izao fahafatesana izao? Tsy misy afa-tsy anao Jesosy lefa niteny hoe raha ny zanako no afaka anareo dia afaka tokoa ianareo. Dia sitraka ny ary hivavaka hoe Rainay izay nandanitra, masinane ny naranao, mitonga ne ny fanjakanao. Atao ne ny sitraponao, ity tany tahaka ny an-danitra. Minay ninona ny nasazo anay ary mamela ny herikay tahaka namelanay izay midika taminay aiza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahan'ny tompo amintsika ne zao tontolo andro tronona amin'ny anaranay zanakary fanamasiny izao raiso amin'ny finoana sy fanantenana ary fitiavana izany. Mitanareo ne ny tompo ka miaranareo, mampamira-pihitra ny tavininareo ne ny tompo ka mamindra fo aminareo manandrina ny tavininareo ne ny tompo ka manome anareo fiadanana. Matoky izay ny antso anareo satria izy ihany nanefy izany. Amen. Voninahitra aneo an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.